iray ora tolakandro no miainga teto amin'ny escantanmeno ny cortège mitondra ny mofo mangatsiaka ny cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra mpino kristiany marobe no nanaraka azy. cathédrale Andohalo no nalevina ny fomangatsika ny cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra torino la messa lehibe tetsy antanina sy ny cortège narantsika eto iny amin'ny crypte ao antanosy ny hôtely no nametrana azy eo aninan'ireo évêque sy archevêque ary cardinal mitondra ny fiangonana teto Madagasikara eo amin'ny takelaky vatoaranana manampina ny toerana nandevenana azy misy soratra andalana fohy di fohy ny famafy ny fianam-panahin'ny cardinal Armand Gaëtan Razafindratandra manitona an'izay Iajara Tsimbazafy eo amin'ny sarina ilay ekipa teknika ny televiziona malagasy.
tamin'ny valora maraina tany hoany dia fatome fiolona marobe teto amin'ny Kanja sy ny Arabe anoloan'ny katedraly Immaculée Conception na i Masina Mariny torotoroany Matsiamanotra teto Andohalo hametrahana ny vatana mangatsiaka ny kardinal Armand Gaëtan Razafindratandra. Mandra-piandry ny fahatongavan'ny cortège avy ny Tanimena dia manaraka mivantana ny lamesa amin'ny alalan'ny radio sy ny fanamafisam-peo eto amin'ny Lampivato anoloan'ny lasapely mitahiry ny taolam-balon'ny Bienheureuse Victoire Rasoamanarivo. Mifafifafy ny orana nandritra ny fotoana lavalava fa teto lalandava ary nia maro tsy nisy toy izany ireo olona niandry teto Andohalo. Adiny roa taorian'ny fiaingana teny Tanimena vao migadona teto Andohalo ny cortège. Nisy fitsofan-drano farany sy fotoam-pivavahana teto anoloan'ny lasapelyn'ny Bienheureuse Victoire izay nametrahana tranolay nanajany